Fanambarana mahakasika ny mpox. Isan'ny nanamarika ny taona 420 sy 520 ny fiparitany mpox na variole de singe izay antsointsika hoe nendra rajako manerana izao tontolo izao. Raha oharina tamin'ny taona 420 dia nitombo ny isan'ny marary voamarina fa voan'ny mpox maneran-tany. Maromaro ireo firenena aty Afrika no efa nanambara fa nahitana tranga momba n'ity nendra rajako ity. Nisy ny tranga nahihana ho mpox tany Mahajanga ny herinandro lasa teo. Azonay omaly ny vokatry ny fitiliana natao tao amin'ny laboratoire LA2M sy tao amin'ny Institut Pasteur. Noho izany, ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka dia mampafantatra atsika mpiarabelona fa nahitana tranga mpox miisa 5 tao Mahajanga. Koa manainga atsika rehetra mba samy hitandrina ary hotony, aretina tsy mahamenatra, azo soroina ary azo tsaboina tsara ny mpox. Efa mandray ny fepetra rehetra ifehezana ity valanaretina ity ny fitondram-panjakana. Raha mpatsiahivina fohy ny tena fisehon'ity aretina ity dia misy mivontovonto ny hoditra, mitovitovy amin'ny endram-boalavo. Hita izany eny amin'ny tarehy, ny felan-tanana, ny faladia ary mihanaka amin'ny vatana. Manentana ireo rehetra misy ireo fambara ireo anatona haingana ny toeram-pitsaboana. Mifindra amin'ny fifampikasoana akaiky amin'olona mitondra tsimokaretina ny mpox ary mifindra ihany koa amin'ny firaisana aranofo. Koa aoka isika hiverina amin'ny geste barrière izay efa nahazatra atsika nandritra ny Covid-19. Ampitaina amintsika miandalana eto ny toromarika mahakasika ny ady amin'ny mpox eto Madagasikara. Misaotra tompoko.